Tiany fampiasa ombelombe ny agribusiness nefa tsara nefa ny mifankahazo hoe inona marina ny agribusiness ary zany indrindra no niantsoan'ny ministera fambolena ireo mpisehatra tsy miankina tsy miahatena rehetra ao anatin'ny fambolena. Androany zany androany maraina dia ifampizaza fomba fijery. Ahoana no fomba fijerin'ny ministera zany hoe agribusiness zany, inona daholo ny ao anatiny, inona no tiana ambara raha miresaka business, inona ny tolotra omen'ny ministera, omen'ny gouvernement amin'izao itsika ao anatin'ny fanatanterahana ny velorano zao. Raha miresaka fambolena ohatra dia hoe fahavitansena ara-tsakafo, inona daholo zany no atao amin'izany, inona no anjarany tsirairay. Navelatra mihitsy izy mba hisian'ny sehatra ady hevitra satria tena iaino zahay, iaino ny ministera. Afantatra hoe inona ny olana zany tsy mampandeha azy satria mbola vitsy dia vitsy ny mpandraraha malagasy no misehatra amin'ny resaka fambolena satria ny fambolena dia matetika fa sarotra nefa misy ny azo atao ary betsaka ny azo atao eto Madagasikara dia amahan'izay itsika, amahan'izay olana izay hoe ndao fa fotoana izao ahafahana mifanometahana, ahafahana mifanampy satria mazava ny tanjona, mazava ny fenitra sy ny zavatra tokony ho tanterahana zany dia izay indrindra no anton'izao atrikasa zao. Ny fanjakana dia manamora ny asan'ny tsy miankina eo amin'ny fandraharana, inona ny mbola osa, inona ny mbola lesoka dia eo no andraisana an'izay fepetra sy ny dingana tokony hanamorana zany sehatry ny agribusiness satria raha mitentsika agribusiness tonga dia avy hatrany dia hoe tsy maintsy inona azahoana vola amin'ny agriculture. Raha fambolenana tontolo zany dia zay, ahoana ny ahafahana mahazo vola amin'ny fomba maharitra, amin'ny fomba matianina. Tsy voazoatsika mamboly vary akory fa efa mandeha ny fambolem-bary. Io tanjona io zany dia misy ny valy an-tanimbary, misy ny valy an-tanety ka ireo anankiroa ireo no ahafahantsika zany manetsika an'ireo. Ny asany misy ny asa vao atao, reny asa vao reny no hanomboka zao fa ny asa efa misy dia hatsaraina. Ary raha resaka fampitomboana ny voly vary no resana dia misy kasinga farafahakeliny 5 ahafahana manao izany. Ao ny ambioka, ao ny zezika, ao ny fanatsarana fampitehana ny rano, ao ny teknika mpamokarana atao, ary eo koa ny izay ataony amin'ity dia ny fanetsiketsehany olona mba handoso kokoa izay ny ataontsika hoe concours agricole na ny fanentahana ireo mpamokatra mba harisika hatrany satria raha ohatra afaka manao 3 izy ny sasany mijanona amin'ny anankiray dia izay zany le famporisena ny hoe andaontsika hanao izay farany azo atao satria haitsika ny teknika, haitsika ny teknika mpambolena ahafahana manao an'izany dia eo tsy piako manokana ohatra ny fampiasana ny ambioka safotra izay afaka ahafahana mahazo vokatra be dia be. Tsy piako manokana ny teknika ny serie na ny papri izay ahafahana koa mampitombo vokatra dia averiko ihany dia ny fampiasana ny zezika sy ireo teknika zany fomba anankiray ahafahana mampitombo azy.